Efa tomombana avokoa ny fanomanana ny fiatriana ny fividianana ben'ny tanàna sy mpanolontsaina rahampitso raha ny eny anivon'ny fokontany Antsahabe ao anatin'ny boriboritany faharoa. Raha ny fanazavana izay voaray ny mpanao gazety nandalo teny an-toerana aloha hatreto dia ireo fitaovana avy any amin'ny CED sisa no andrasana. Deo jerentsika indray ary ny sary. Indray andro meloan'ny fanatanterahana ny fividianana ben'ny tanàna sy mpanolontsaina izay tanterahana rahampitso. Efa tomombana avokoa ny fanomanana ny fiatrehana ny fividianana raha ny nambarany teo amin'ny fokontany Antsahabe, Ankiraohatra, Kazitokana, boriboritany faharoa, ny fitaovana avy any amin'ny CED sisa andrasana. Mavitrika ihany koa ny olona mijery ny anarana ao anatin'ny listim-pividianana izay tonga tamin'ny zoma teo teny anivon'ny fokontany. Fanomanana fividianana teny amin'ny fokontany dia ilay olona koa efa mazoto mijery amin'ny lista, mijery ny anarana lista. Ireny aloha izao mbola tsisy tonga na ray ary satria raha pitso mihitsy amin'ny enina maraina ilay ivoahan'ny bureau de vote izay vao tonga dia eo vao sokafana. Fa ilay isolement chimique zany nandreny raha riva ny tonga dia installé na amboarina. Nahitana olana ny mahakasika ny listim-pividianana. Misy amin'ireo olona efa nanana kara-pividianana tamin'ny fividianana filoham-pirenena sy solombavam-bahoaka teo no tsy tafiditra ao anatin'ny listra ka tsy afaka hifidy. Ho an'ireo voasoratra ao anaty listra kosa ka tsy manana kara-pividianana dia afaka mifidy fa mitondra kara-panondrom-pirenena. Mahatratra 5,20 ireo olona voasoratra anarana ao anatin'ny listra ny mpifidy ao amin'ny fokontany Antsahabe izay mitsinjaro ao amin'ny bureau de vote miisa 3 ao amin'ny EPP Antsahabe ihany.